Tonga eto amin'ny porony Toamasina ireo fitaovana fanampin'ireo izay efa tonga teo aloha entina mahana ny olana herinaratra eto Madagasikara izay fanamby ny fitondram-panjakana ka ny tale kabinetra ny ministera ny angofo sy ny akoranafo no nijery sy nanamarina n'izany teto. Zany le entana nandrasana amin'le 105 mégawatt satria ny tonga voalohany ny bloc moteur dia tonga zany ny alternateur sy ny transformateur dia ny tena asa goavana zao ny manomboka zao ny taterana anareo entanareo makany Tananarivo iaratsika malala fa ny bloc moteur dia milandro amin'ny 70 tonnes toy izany ihany koa ny alternateur 70 tonnes ary ny transformateur eo amin'ny 50 tonnes eo. Ministera maromaro no miara-mifanometanana amin'ny fahatongavany ireto fitaovana ireto. Ministera efatra zany no farimbona amin'ity fahatongavana reto 105 mégawatt reto dia akoatra ministera ny angofo sy ny akoranafo zany dia teo ministera ny toekarena tamin'ny famohanana reto entana reto, teo ihany koa ny ministera ny transport dia ny ministera ny asa vaventy. Ny 105 mégawatt zay tonga eto dia natokana ho an'ny RIA réseau interconnecté d'Antananarivo ka ny sitraka an'ity 105 mégawatt izy zany amin'ny faritra atsinanana ohatran'ny Tananarivo zany dia Moramanga dia misy ny faritra atsimo any Avakinakara atsimo manontolo iny ahitantsika ny Atsoatserabe dia ny andrefana Tananarivo zany ny faritra Itasy. Ireo zany ny sitraka an'ity 105 mégawatt ity. Raha ny fantatra dia miandry ny fahavitan'ireo tetezana miisa 30 izay andalam-panarenana amin'izao fotoana izao dia miroso amin'ny fandefasana ireto milina ireto any Antananarivo ireo tompon'andraikitra.